Miarabantsika rehetra indray amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry MATV manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana indray anjoy ny vaovao atsika atra amin'ny farany izay hosantaritsika indrindra moa ao anatin'ny vaovao izay nindrasan'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy tamin'ity androany ity dia ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana izany ao anatin'ny fahafantarana ny filoham-pirenena malagasy ko araka ny fandaharam-potoana na izay efa napetraka dia natao tetsy amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES moa tetsy Ambohidary ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay valim-pifidianana izay natao tamin'ny faharoapolo ny volana desambra taona 2020 sy 2020 izay no mafisy ny CES moa fa lany ho filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra Andriamatoa Hery Rajaonarmampianina nanatrika ny lanonana teny an-toerana ary Vola Ravoavy sy Tsiry Rakoto Arsan ary Stéphane Zavamandimby izay mitondra ny anjinjininy amintsika ihany koa. Lany ho filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra Andriamatoa Hery Rajaonarmampianina ka tamin'ny Sambato 3,7 isanjato raha toa ka 9,7 isanjato kosa no azon'ny candidat Jean-Louis Robinson. Io ny valim-pifidianana ofisialy navoakan'ny CES androany. Tsy nisy fiovana firy tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan'ny Senita, ny voka-pifidianana navoakan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES androany izay mahalany ny Andriamatoa Hery Rajaonarmampianina ho filoham-pirenena. Isan'ny mpifidy voasoratra 50 sy 700 sy 1000 sy 700 sy 7 sy 7 tapitrisa 7,971,790. Ny isan'ny mpandatsabato, isan'ny nandatsabato 9,700 sy 3,000 sy 400 sy 4 tapitrisa 4,43,246. Isan'ny taratasy datsabato fotsy na tsy manan-kely 9,700 sy 700 sy 1,000 sy 7 sy 2 191,786. Isan'ny vato manan-kely 9 sy 700 sy 1,000 sy 5 sy 8 sy 3 tapitrisa 3,851,460. Saram-pavitriana 50 faingo 2,70 isanjato 50,72%. Vato sy salanisa azon'ny candidat tsirairay avy Rajaonarmampianina, Rakoto Armana, Hery Marsianina 4,20 sy 9 sy 2 tapitrisa 2,60,124 na isanjato 3,50 faingo 7,70 isanjato na 53,49%. Robinson Richard Jean-Louis 9,7 sy 1,000 sy 7 sy 7 sy 2 tapitrisa 1,791,336 na isanjato 9,70 faingo 2,50 isanjato. Andininy 20 ambara vao voafidy voalohan'ny Repoblika Madagasikara ny candidat Rajaonarmampianina Hery Marsianina. Andininy 20 avoaka amin'ny gazety Fanjakana Repoblika izao dili pitsarana izao. Noho ny antony maro samihafa
dia tsy azo ny raisina ny voka-pifidianana tamin'ny biro-pandatsaham-bato 30 eo. Andiny fasivy foana Latsabato tamin'ny biro-pifidianana misy 70 mitotary Sambato 1,6 araka ny lisitra atomana ity fitsarana ity vokatra ny fanaraha-maso ny katoavan-dalàna. Foana Latsabato tamin'ny biro-fifidianana misy 3 mitotary Sambato 450 noho ny fisiany tokana tafahoatra amin'ny misy fifidianana araka ny lisitra atomana ity fitsarana ity. Foana Latsabato tamin'ny biro-pifidianana misy 30 noho ny tsy fisiany antontan-taratasy fifidianana araka ny lisitra atomana ity fitsarana ity. Hita fototra ny lesona mahakasika ny voka-pifidianana tamin'ny biro-pifidianana miisa 20 araka ny lisitra atomana ity fitsarana ity. Tonga nanome voninahitra ity lanonana ara-panjakana teto Ambohida ity ny olo-manakaja maro ka tazana tety ireo lehibe ny androm-panjakana ny mpikambana ao amin'ny gouvernement ary ny maso vahiny. Tsy tonga teto Ambohida androany ny candidat Jean-Louis Robinson. Tsy tazana nanatrika ny lanonana kosa ny Prime Ministre Jean-Omer Persic izay lasa ny Suisse ka nitalia kabinetra noho ny selon-tenazy tamin'ity androany ity. Tsy tonga teto ihany koa ny filohan'ny kongresy ny Tetezamita ary ny Ankolafy Ravalomanana. Laza kosa Andriamatoa Boutzaza Perrault fa noho izy mpikambana ao amin'ny gouvernement no antony nahatongavany tetsy Ambohida. En tant que vice-premier ministre. Tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanatanterahana ny lanonana fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana tetsy amin'ny CES androany.